كريم هدى للبشر وهدية طوق النجاة والهادي للبشرية في كل حرف سواد بين السطور معجزات في كل قصة جوا الكتاب فيها عظات. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Fanitena naraba antsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ity fandaharana émission islamique izay resadresana mahakasika ny tantaran'ny mpaminany Musa alayhi salam. Omaly antsika dia naka ny tantaran'ny Musa alayhi salam teo amin'ny tany izay hoe nahavery anireo bani Israely nandritra ny 40 taona ary maro ireo tranga izay niseho tamin'izany fotoan'izany ary efa nitantarantsika ambanimbangony ireo tena tranga lehibe niseho tamin'izany fotoana izany. Fa mitiandranty Musa dia mbola eo amin'ny arde izay hoe eo amin'ny tanàna nahavery azy ireo ihany no nisehony izany tantara izany. Musa alayhi salam indray andro dia nitsangana izy nanao khutba, izany hoe nitoroteny nanao fananarana ho an'ireo bani Israely satria ireo bani Israely dia tsy laitra ny fananarana fa olona somary mila zavatra miseho mivaingana fa tsy dia mino loatra izany hoe karazana zava-miafina izany. Ka Musa alayhi salam rehefa nananatra azy ireo tamin'ny maoainda tamin'ny fananarana izay manana maizy azy izay hoe tsara izany, tsara rindra, tsara ny zavatra voateny ary mapetsi-po izany zavatra izany. Dia rehefa vita izany fananarana nataon'i Musa alayhi salam, ray tamin'ireo bani Israely dia nitsangana ny tany Musa alayhi salam manao hoe: ory Musa, moavy eto ambony tany dia mbola misy olona mahalala, izany hoe mahay mihoatra anao. Dia rehefa nteny an'izany ny rangahy dia netritra i Musa alayhi salam: moavy mbola misy olona eto ambony tany mahay mihoatra ahy. Jerevana amin'ireo bani Israely dia tao Egypta dia voarara tamin'ny fianarana, izany hoe bado ireo bani Israely. Ary tsy vitan'izany jerevana Harona alayhi salam fa tsy nazo an'izany fananarana zany ihany koa na dia mpaminany aza ny tenany. Fa i Musa alayhi salam tao Egypta nazo fananarana ary tsy vitan'izany fa niaina tamin'ny fiainana tsara ary tsy vitan'izany fa nataony Allah subhanahu wa ta'ala ho mpaminany. Tsy vitan'izany ihany koa fa miresaka mivantana amin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala ka nieritreritra izy fa izy no olona izay mahay tsy misy mahay azy koa tamin'ny vanim-potoana izay niaina. Ka niteny izy tamin'izay fotoana izay hoe: raha mbola eto ambony tany dia tsy misy olona mahay mihoatra ahy fa zaho no mahay indrindra eto ambony tany. Rehefa tena izany Musa alayhi salam fa antabahullah, izany hoe nahitsy ny Allah subhanahu wa ta'ala izany Musa alayhi salam zany satria izy tsy nanipy ilay fahalalana taminy amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala, izany hoe tsy niteny Allahu a'lam. Satria rehefa anao taniny hoe iza mahay indrindra, iza manana fahalalana indrindra, dia ny valiteninao dia tokony hoe Allahu a'lam, tompo Allah subhanahu wa ta'ala no mahalala. Ka teny Allah subhanahu wa ta'ala niteny wa auha ila Musa, izany hoe nandefa teny tamin'ny Musa hoe: any hoany dia mbola misy lehilahy anankiray izay mahay ary manana fahalalana izay tsy anananao i Musa. Rehefa tena an'izany Allah subhanahu wa ta'ala dia taitra i Musa ary mieritreritra hoe aiza toerana misy an'izany ka nanontany any Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mety Allah subhanahu wa ta'ala izany hoe simina izy hoe any amin'ny Majma al-Bahrain, izany hoe any amin'ny fihaonany ranomasina anankiroa. Rehefa nahirany Musa dia niteny tamin'ny Allah subhanahu wa ta'ala omeo alama, omeo simina izay ahalalana hoe eto toerana izay misy an'io olona io. Dia niteny Allah subhanahu wa ta'ala: ory Musa, anao mitondra trondro anankiray izay trondro efa voaendy, izany hoe trondro vita firiry no entinao, ka amin'ny fotoana anankiray izay tsy ahitanao intsony io trondro eo ny toerana izay misy an'izany lehilahy zany. Izany hoe amin'ny fotoana amin'ny toerana anankiray izay ahaverezany io trondro na hanadinonareo io trondro eo ny toerana izay misy an'izany lehilahy anankiray izay manana fahalalana mahalavitra mihoatranao ry Musa. Ka tamin'izay fotoan'izay teo i Musa alayhi salam naka lehilahy anankiray, tanora anankiray antsoina hoe Yusha ibn Nun. Yusha ibn Nun ilay lehilahy anankiray tanora ino amahany tanànany Palestine aorian'ny fahafatesan'i Musa miaraka tamin'ireo olona maro samihafa.
ka io no olona zay nentiny Mosa alayhi salam tamin'ny fotoana io dia teizy tamin'io Shuaib Nun ny zavatra ilaiko anao dia zavatra anankiray fotsiny tsy misy zavatra zay ataonao afa-tsy eo mitondra an'ity zany arona izay misy an'izany trondro zay teneny Allah subhanahu wa ta'ala ho famantarana rehefa tonga amin'ny toerana zay misy an'izany lehilahy zany ka teny Qur'an Karim zay teny ao anatin'ny boky masina ny Qur'an Karim manao hoe wa idh qala Musa li fatahu rehefa Musa alayhi salam niteny tamin'ilay Shuaib Nun ilay tanora zay miaraka taminy la abrao hatta abluga majma al-bahraini aw amdiya huquba zany zao izy dia tsy tsaratra andeha foana hitady amin'ny toerana io raha tsy tonga amin'ny majma al-bahrain zany amin'ny toerana hifaninany ranomasina anankiroa na dia andeha mandritra ny 20 taona aza ao na ihany koa andeha mandritra ny androm-piainana iray manontolo dia tsy hijanona zao noho ny fitiavan'ny Musa alayhi salam ny fahalalana tamin'izany fotoan'izany dia namoaka an'izany teny zany izy ary niaraka tamin'io Shuaib Nun falamma balagha majma bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba io Qur'an Karim dia miteny rehefa Musa alayhi salam niaraka tamin'ny Shuaib Nun nanaraka ny lalana nakira satria izy ireo niaraka tamin'ny la mer morte zany tao akaiky ny Jordanisy Palestine no misy an'izany mer morte zany dia niara-tao izy ireo nandeha namakivaky amin'ny sisin-dranomasina iny mba nitady an'izany majma al-bahrain naleviona ny ranomasina anankiroa ka nandeha izy ireo rehefa nandeha amin'ny fotoana maro andro maromaro reraka i Musa alayhi salam ka rehefa reraka izy ireo dia mipetrapetraka miaraka tamin'iny io Shuaib Nun ka rehefa teo izy dia teny tamin'ny io Shuaib Nun zany niaraka mipetrapetraka izy ireo rehefa vita fipetrapetrakan'izany afaka reraka izy ireo dia niala teo amin'ny toerana iny rehefa niala tamin'ny toerana iny falamma jawaza qala li fatahu rehefa niala tamin'ny toerana iny izy teny Musa tamin'io Shuaib Nun manao hoe atina ghadaana lakad lakina min safarina hadha nasaba zany omeo izy le zavatra zay hinanantsika zay sakafo zay tokony hoantsika satria tamin'ity safar le voyage zay nataonay ity efa reraka tsika dia reraka kandaotsika andeha hisakafo zany qala ara'aita idh awayna ila safrat fa inni nasitu al-hut wama ansanihu illa shaytan an azkura wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba niteny io Shuaib Nun tamin'izay fotoan'izay hitanao izy rehefa tsika mipetrapetraka tamin'iny vatobe satria izy vatobe nipetrapetrahana izy ireo rehefa tsika mipetrapetraka tamin'iny vatobe iny fa inni nasitu al-hut dia nadino teo izy teo nanadinoko an'izany ilay trondro zay noentiko iny wama ansanihu illa shaytan an azkura zany nadina teo izy eo ary shaytan nampanadino an'izany zavatra izany fattakhadha sabilahu fil bahri ajaba ka teo izy io Shuaib Nun zavatra nahagaga dia hitako izy ilay trondro efa voaendy no nitsambikina niala tao anatin'izay arona zany ka nandeha tany amin'ny ranomasina ka nahagaga zany zavatra zany dia teo i Musa alayhi salam teny hoe qala dhalika ma kunna nabghi izany misy ny toerana zay tadiavintsika ilay toerana izay hoe nialany naladinonao an'izany trondro zany ary amin'ny toerana izay ahitantsika an'izany trondro zany qala dhalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa zany miverina i Musa alayhi salam sy io Shuaib Nun tamin'ny toerana izay nipetrahany izy ireo tamin'iny vatobeny fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma teo izy ireo dia nahita any lehilahy antsoina hoe Khidr io Khidr io dia lehilahy somary mahagaga satria manana an'izany hoe fahalalana zay tsy nananany Musa alayhi salam ary tsy nisy olona teto ambony tany tamin'ny vanim-potoana hoe nanana an'izany fahalalana zany afa-tsy izy irery ka teneny Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny Qur'an rehefa averina izy ireo dia nahita an'izany rangahy zany ary io rangahy dia nomenay fahalalana zay tsy manana fahalalana tamin'izany fotoana zany inona ny fahalalana rehefa tonga teo i Musa alayhi salam dia nahita an'izany lehilahy zany izany hoe matory rehefa matory izy dia nisafotra lamba maitso ary manampahaizana teny noho ny fisaforana n'izany lamba maitso zany no nahatonga anarany hoe Khidr zany hoe maitso no dikany Khidr dia maitso ary misy ihany koa manampahaizana teny fa hoe zay toerana andehanany lehilahy io dia mamokatra zavatra maitso avokoa ny zavatra zay andehanany ary zany nahatonga anarany ho Khidr
zany nireo manakay samy manana ny filazany amin'izany lehilahy antsoina hoe Khidr zany. Fa ny zavatra tiantsika ampitaina fotsiny dia manana fahalalana izay fahalalana tsy azon'ireo olona tamin'izany vanim-potoana zany. Ka rehefa tonga teo izy dia nanao assalamu alaikum tamin'izany lehilahy zany i Musa alayhi salam, dia namaly izany lehilahy zany wa alaikum salam, dia niteny izany lehilahy zany man antum, iza ianareo? Dia namaly Musa ana Musa, zao izy dia Musa. Dia namaly Khidr hoe Musa min bani Israil, moa Musa inay taminany le olona lehibe olona manana maizazy tany amin'ny bani Israil. Dia namaly Musa naam, dia namaly miteny zany lehilahy zany inona zavatra izay hitadiavinao ety amiko. Dia namaly Musa alayhi salam hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda, moa ve zao izy hanarakanao mba hampianaranao ny fahalalana kely izay azonao tamin'izany tomponao zany. Dia teo navay teny tamin'ny Musa alayhi salam, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra, ianao izy dia tsy afaka iaraka amiko avita hitazona ny tenanao amin'ny zavatra izay ho ataoko amin'izany fotoana izany. Dia teny Musa alayhi salam teny manao hoe qala satajiduni insha Allahu sabiran wala a'si laka amra, zao izy Musa alayhi salam ho hitanao fa avita hiaritra amin'ny zavatra izay andalo insha Allah na insha Allah izy tamin'izay fotoana izay, wala a'si laka amra, ary zao izy dia tsy hanao zavatra zany hoe tsy hanao mihitsy, tsy handika ny lalàna izay hipetrakanao amin'izany fotoana izany. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an shay'in hatta uhditha laka minhu dhikra. Hoy Khidr tamin'ny Musa alayhi salam, rehefa nao izy miteny fa hoe iaraka amiko dia zava-metra condition-na fipetrahanao, ianao tsy mahazo manontany zavatra zay ataoko raha tsy zao no manambaranao amin'izany zavatra izany. Dia nifanaraka i Musa alayhi salam sy Khidr fa tsy anontany zavatra mihitsy Musa na dia inona zavatra hitranga amin'izany fotoana izany. Falamma fantalaka hatta idha rakiba safina kharaqaha qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta shay'an imra. Teo izy ireo dia niaraka i Musa alayhi salam tamin'izany lehilahy zany ka nitaingina lakana anankiray, zany hoe lakana na sambo kely anankiray nitengenina izy io. Rehefa nandeha izy ireo teny amoron-drano dia nolavany zany lehilahy zany iny safina na ilay lakana na ilay sambo kely iny. Dia teo bada i Musa dia niteny anazy, anao izy andafaka zany hoe ty lakana na ity sambo kely ity ka hodombone ireo vahoaka izay mitaingina ao anatin'izany. Dia niteny Khidr tamin'izay fotoana izay, qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra, moa ve tsy fanteneny taminao Musa fa anao dia tsy havita hiaraka amiko amin'izay zavatra izay ataoko eto. Dia niteny Musa alayhi salam, qala la tu'akhidhni bima nasitu wala turhiqni min amri usra, zany hoe niteny Musa alayhi salam, zao izy nanadiny fa hoe tsy tokony hanontany anao ka aoka azaho raisinao ho tsy fanajananao izany fitenenako izany. Dia niteny Quran karim, fantalaka hatta iza laqiya ghulaman faqatala qala aqatalta nafsan zakiyatan bighayri nafsin laqad ji'ta shay'an nukra. Niteny rehefa ilay niaraka i Musa alayhi salam sy Khidr tamin'izany fotoana izany dia nandalo tamin'ny tanàna anankiray ka nahita izany hoe nahita zazakely milalao. Rehefa hitan'iny Khidr ny zazakely milalao dia novonoiny, zany hoe novonoiny sy nanana ny fahantrana mihitsy izany zazakely izany. Dia teo Musa alayhi salam miteny, ora Khidr, maninona anao izy mamono akatalta nafsan zakiyatan bighayri nafs, anao izy mavita mamono zany hoe olona anankiray zay mampalahelo tsy misy zavatra tokony hamonoana anazy. Dia mbola niteny Khidr, qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra, ora Musa tsy fanteneny taminao ve fa ianao tsy mahavita miaraka amiko manana an'izany sabra zany. Qala in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni qad balagta min ladunni uzra. Ary niteny Khidr, raha ohatra ka aorinao izy nao mbola manao zavatra hafa, mbola manontany, mbola miteny zavatra hafa dia eo no zavatra dia tsy maintsy misaraka atsika amin'izay fotoana izay. Fantalaka miaraka izy ireo, miaraka ihany koa hatta idha ataya ahla qaryatin istata'ama ahlaha fa abaw an yudayifuhuma fawajada jidaran yuridu an yanqadda fa aqama
قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. نيارة موسى عليه السلام نيارة تمني قدر تمني فتوليو كان دي جرون ندينا مقباكي تنانا نكري وفنيارة كنا مقباكي تنانا نكري ديونا متنانا ديونا بخيل زني ماليتا ستيما مكفولانيتي فأبوا أن يضيفوهما ديزر ديا سنانيكي مي حبياتانو أن موسى عليه السلام سي خضر وبسنانيكي دي نالتي موسى عليه السلام سي خضر أرنبي تمتورا نكريزاني نالكي متنانيو دي نايتا جدارا نايتا تانو فسيبا يريد أن يبقى زني ملولابو إذا زبتزان دي نياتا فيني خضر موسى باياركا أنا بوتا زان تانزان tiwam du turne zani amwan zan tamzan ar vita sare zan tamzan den ten musa alayhi salam law shifta la taghadta alayhi ajra yanawistukum maka karamani tabni fana warna izamtain sache relu ne tambun antara tu deun namayita simambe vula kayratukum maka anzan zawtazan dia ni teni khidri tamzaftan zemana qala hada firaqu bayni wa baynika saunabika bitawili ma la tastati alayhi sabra tenteni khidri tamni pamnan musa alayhi salam rawata anauzi zifan tenento fambulan tenian nantani sintenian kayetu zizi nu farani fiaranchika faula zaikom law inna muatni na lobo konde zawtren inna muatni na davane zan lakana naizan samkejan inna muatni na mnunya min zazakerin ar inna muatni na nangana ni ani tanu zabila ifawrutanain kaza insha Allah fana zavan khidr izani aran pichnu ujelinchika satia miskara na faindena tiani khidr zari mumin Allah SWT falalan zitsnanan Musa alayhi salam tsnanan bunna tamiftonayu ni falalan zayazmi kan insha Allah fana zavani yu lila yu khidr abni pamnan Musa siam chika bawoka Islam manernan zotutrujo nuitan chika rampichu satia fatapta ni fadalan chika tamitiambanti misota non narakanzani atam farani ari misota yang koni teknisian na mampita mbata ni fandaran chika ani tukatanani archi mameni fitona wanero wamira sidai wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بالله رب العباد سوا يبقى لنا طارق نور وخير لكل الحياة قرآن كريم هدى للبشر وهدية ضوء النجاة والهادي البشرية في كل حرف سواد بين السطور معجزات في كل قصة جوا الكتاب في عظات